Anisan'ny nolanina tao anatin'izay filan-kevitry ny minisitra ny tariny filohan'ny teteza mitao maly izay ihany koa ny volavolana diditsy volana mahakasika ny ahafahan'ireo kandida misintona ny filatsaham-pofidiny na ihany koa manolo toerana na ihany koa ireny antsointsika hoe kandida mpisolo toerana ireny. Raha tokosaka tamin'ny 9 aogositra lasa teo no niatomboka ny fitokonana izay tanteran'ireo mpandrarano fonja androany dia nanana ny fanambarana ny raisan'izy ireo araka izany nisy izany ny efitra ny votra. Hitsahatra manomboka rapitso araka 10 aogositra ny fitokonana ny mpandrarano fonja, iverina hiasa feno izy ireo araka ny fanazavana, anatitra eny amin'ny fitsarana ny voapanga ary andray ihany koa ny gadra vavaon'ny fonja sy 10 manerana ny nosy. Fanapahan-kevitra izay niraisina ny atoandro teo taoriana ny fionana tamin'ny minisitra fitsarana Ramatoa Christine Razanamahasoa. Vokatry ny fionana tamin'ny Ramatoa minisitra ka nanomezany tokinay ny amin'ny hoe andraisana fanapahan-kevitra mikasika an'ireo fangatahanay zany dia nanapa-kevitra izay mpandrarano fonja ny sindika moa zany fa ahato aloha mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fitakianay zany hoe ahato aloha ilay fampitsaharana ny ampahany amin'ny asa. Miverina manatsotosany asany zany ny mpandrarano fonja manomboka rapitso alahady 1 aogositra. Izany antony zany akory tsy hoe nisy teritery na hoe mety ho vokatry ny horohoro sy ny fampitahorana zay mety hoe ataon'ny sasany tsy hany mihitsy le izy fa fampisehoanay imasom-bahoaka fa izahay mpandrarano fonja rehefa misy ny tokomenanay, misy ny fifampiresana fanatonana dia maneho n'izay fahendrena sy fanajana ny teny izay efa ny fanomezana tamin'ny fihaonana izahay. Anisan'ny voalaza fa nahitan'ireo mpandrarano fonja fanomezan-toky avy amin'ny fitondram-panjakana ny momba ny kategoria professionnelle. Ny zavatra mamparary ny mpandrarano fonja ny resaka kategoria professionnelle ary io zany raha ny tena marina nge efa lalàna velo eto amin'ny tany sy firenena ny mamaritra an'izany kategoria professionnelle zany nefa tsy miatra amin'ny kategoria professionnelle ny mpandrarano fonja zany zavatra zany. Io zany no anisan'ny zavatra tena takinay ary mpanatena moa zany ny fitondram-panjakana ary angamba tsy hisy tsinonay manoloana an'ireo namana izay mpiasa mpanjakana fa lalàna velona eto amin'ny tany sy firenena no mamaritra an'izany. Araka izany taoriana ny fifampiresana inefatra taona tamin'ny tompona andraikim-panjakana dia nisy ny marimaritra iraisana izay hita ka hiato ny fitokonana ataon'ny mpandrarano fonja ary iverina andray ny asa rehetra fanao andavanandro ny mpandrarano fonja rehetra manerana ny nosy.